Sehatra ny fananatany kosa anisan'ny fitarainana izay nataony ny afary malagasy tonga teny anivon'ny voamera fa efatra ny filan-kevitra ambony tetezamita mikasika ny ady tany sy ny fanotofana tany izay miseho eny Anosato Atsinanana eny. Nangataka ny fandraisana andraikitry ny tompona andraiki-panjakana moa ny fikambanana afary malagasy manoloana izay tranga izay. Nangataka ny fandraisana andraikitry ny fanjakana ny afary malagasy andro vitsivitsy lasy zay manoloana ny resaka ady tany sy fanotofana tany any Anosato Atsinanana. Tsy fitokonana nisy teo anoloan'ny CST fa fionana no natao tamin'io andro io raha ny voalazan'ny filohan'ny voamera fahaefatra eo anivon'ity androm-panjakana ity. Ny voalohany tena aloha dia soranay ny fikambanana afary satria rehefa niteny taminay satria mariana fa zay moa mpanelanelana mpitondra sy ny vahoaka zany hoe mpanara-maso ny asan'ny mpanantanteraka dia tiako any manambara fa tsy fitokonana nataon'ireo vahoaka ireo teo anivon'ny baron'ny filakevitra ambony tetezamita fa tena efa fotoana fanomezanay io nandefa n'ity fitarainana ity zareo taty amin'ny filakevitra ambony tetezamita dia natsonay ny fikambanana afary dia any tena fanarahana dia olona solotena no eto nanira nefa ireo vahoaka manjatony mba te iona aminay mba tihiditra eto amin'ny lapa eto koa moa ny lapan'ny demokrasia sy eny Tsimbazaza fa tsy eny Ambohidratovintsony na eny amin'ny Trezimia dia niraisanay zareo saorana ny afarisy ireo vahoaka ireo satria ampahendrena tokoa ny teto ary mbola manamafy ny tena koa fa mbola misokatra teo ny varavarany boam-panjakana rehetra fa tamin'ny misy fanjakana izy ity fa mikasika le ady tany sy ny sisa ireo moa zany dia efa nisy ny andraikitra noraisanay efa toto tany amin'ny Andriamatoa Praiminisitra Lefitra medidiny fanajariana ny tany tsy fampandrosoana ny etahitan'ireo efa niona tamin'ny tao amin'ny commune urbaine Antananarivo izy ireo efa nisy ny fipetra raisinay mikasika le mora rano andeha ny inspecteur amin'ny voaria efa nisy ihany koa ny fipetra raisinay amin'ireo le filopoko tany sasany izay manao tsindrasolena. Ny talahy jeneraly ny fanajariana ny tany dia nilaza fa isy ny fidinana ifotony ny talata ho avy izao ho fitadiavam-baolana. Misy ny fitarainana aloha zany izay voarahita anivon'ny fiadidina ny primature Lefitra amin'nisahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany mba ahafahana mamaha izay fitarainana izay dia tsy misy afa-tsy ny fidinana ifotony ary famakafakana izay atao taratasy ny zava-misy izay mampitaraina vahoaka fa mpanantenana fotsiny dia tsy maintsy isy ny fandraisana andraikitra mifanentana amin'izay zava-misy eny an-toerana mba ahafahana manome fahafakoa ny tsirairaina ny vahoaka na ihany koa ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Misy ny fitondram-panjakana izay mamohatra ny varavarana ho an'ny fifampiresahana. Andriamatoa Naivo Raholdina moa dia nanambara fa eo am-panomanana ihany koa lobary andasy amin'ny vahoaka amin'ny resaka fananantany izy ireo.